5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax, Manulcianoni vovó. Nitontrangana fandikandalana ataon'ireo kandida volomboasary amin'izao précompagne zao. Androany mibaribara ny fampiasan'ireo mpampianatra ao amin'ny distrika na Avaradrano ho fampandaniana ny kandida mpanjakana. Tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fitantanan-draram-panjakana. Io no mahatonga ministera ny fitantanam-bola mangataka ny ampy tsara an'ireo fandaniana goavana isaky ny ministera amin'izao fotoana ireo mpanao politika. Nandefa taratasy ho an'ny FMI ny kolektif amin'ny malagasy androany tanjona nisy ny fangararana amin'ireo fampiresahana mandeha momba ny faikina ny facilité élargie de crédit sy ny FRD na ny facilité pour la résilience et la durabilité amin'izao fotoana izao. Nahitana fiakarana 500 hatramin'ny 10 ariary ny gony amin'ny arina fandrehitra tao anatin'ny 2 herinandro. Ny 570 isanjato ny malagasy izay mbola mampiasa arina fandrehitra. Anivelany nolaniny teo anivo amin'ny parlemanta tahirakanina ny sabotsy teo ny lalàna manasazy ireo homosexuel. Lalàna izay manasazy 5 taona ny tranomaizina ireo olona mitovy fananahana tratra miaraka any an-toerana. Ny antsiprian'izay. Alatsinainy fa 7 ny volana aprily taona 4 akafaliny indray tombo kilasy tombo vavy no hitsidiana ny tokantranonao amin'ny tialety tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao manasana ihany koa anaraka izany avy hatrany hoentsika manokatra ny fampalalam-baovao amin'ny tialety tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fitantanan-draram-panjakana amin'izao fotoana izao. Io no mahatonga ny ministera ny fitantanam-bola mangataka ny ampy tsara an'ireo fandaniana goavana isaky ny ministera ireo mpanao politika androany fanontaniana mipetraka ihany koa ny hoe nakaiza avokoa ny vola mpanjakana no ahena ny tedi-bola an'ireo ministera samihafa amin'izao fotoana izao manoloana ny olam-bahoaka misy ankehitriny. Henri Florian. Ny alakamisy lasa teo nandefa taratasy ho an'ireo sekretera jeneraly ny ministera rehetra. Ny sekretera ny jeneraly eo anivon'ny ministera ny toekarena sy ny fitantanam-bola ary nangataka fa tsy maintsy votaina ao anatin'ny 420 ora raha ila indrindra ny fampianana ireo teti-bola sy ny fandaninana lehibe eo anivon'ny ministera tsirairay avy ho an'ny fanitsina ny teti-bola mpanjakana taona 424 na ny LFR 2024 izay tsy maintsy ampandalovana eo anivon'ny parlemanta rotonta. Baraingo lehibe mipetraka io notio fo ireo mpanao politika androany satria raha toka tsy hita mazava ihany koa ny ampiasana ireo volam-bahoaka ary tsy mifanaraka amin'ny zava-misy ankehitriny. Tsy mametra-pantahina be any fa maninona ary tsisy vola ve zany ny fanjakana. Inona zany ny zava-masina ary zay nge ny tena zava-misy atao amin'ity firenena ity koa mampisaha tsy misy mangarahara. Misy olona mitaky hoe avoainy ny mangarahara, ny transparence zany, bonne gouvernance, tsy mipetraka fa tonga dia baiko fotsiny ianao. Zay ny teneniko hoe tsy mitondra firenena tsy sanatria ohatrany hoe mitondra orinasa kely na fivarotana épicerie sanatria. Fa tena mila rafitra, mila tanatohatra rahany io ary mila mandray andraikitra reo men'ny voaka fahefana dia solombavam-boaka zany hijeran'izany ka mampametra-panontaniana indrindra amintsika voaka malagasy hoe finona ny zava-misy eto amin'ny firenena Madagasikara tsy maintsy mandroso nefa nyzany ny potra tsisy vola ve zany ny fanjakana sa lasaiza amin'ny vola sa mandeha amin'ny tsy lahara-pahamehana amin'ny vola ka le zavatra tokony ampiasaina azy dia ahena ohatr'izany fa araka ny teniko teo betsaka ny zavatra mila ampiasaina vola eto Madagasikara tsy teny afa-tsy ny fahoriana mahazo amin'ny vahoaka, ny fampianarana, ny jiro sy rano tsy mandeha, ny vidim-piainana tsy mandeha amin'izay tsika tsy mamokatra. Zany mampitotongana ny fiainam-pirenena daholo zany tokony mila jerena ary tokony raha miasa akaiky amin'ireo parlementaire araka ny teneniko mba tena handeha araka ny tokony izy ny fitantanam-bola mpanjakana. Miendrika ho fandikan-dalàna io fanapahana izay nataony ministera ny fitantanam-bola io raha ny fanazavana trany. Raha tokony parlementa rotonta no tokony andinika sy anapaka ny fampianana isan'ny tokony
amin'ireo vola ampiasainy ministera tsirairay avy farany eto amintsika ny resana araka ny teninao teo hoe nisy ny vaovao azy noty na navoaka ny ministeran'ny finance zany na fitantanam-bola hoe ho fanenana ny toka hoe fandanina lehibe tao amin'ny firenena mahagaga ihany le izy satria zay le teneniko teo tokony hoentina eny amin'ny antenimeran-doolona le izy any antenimeram-pirenena indrindrindrindra dia eniny no mahita hoe inona no fandanina tokony mila ena sy fandanina mila tokony ampiakarina zay mahasoa firenena fa le izy zany tsy baiko midinao zay fotsiny ka raha ohatra hoe teny midinao zany fotsiny ianao ny dépense lehibe ohatrany mahagaga hoe inona zany ohatrany sanatsivy hoe ohatrany mitondra épicerie ve de hoe sahirana aloha tsika de ahena aloha ny zao fa tokony misy zavatra jerena ao amin'ny firenena azo antoka araka izany fa ho atao anatiny azakazaka araintosika indray ny fampandanina ny fanitsina ny teti-bolam-panjakana ataony 420 amin'ireo solovam-boaka amperinasa mandritra ity fotoam-pivoriana ara-potoana manomboka ny herinandro ho avy izao ity raha ny toromarika nomeny ny ministera nytokarena sy ny fitantanam-bola raha teo ahena avokoa ireo vola enta ny ministera tsirairay miasa tsy voafaritra mazavatra etiny hoe inona amin'ny teti-bola no horantsana namaina io fa isiny mangarary eo amin'ny pitsopitsony rehetra mikasika ny fifampirarahana eo amin'ny Fonds monétaire international sy Madagasikara amin'izao fotoana izao na dia efa taratasy ho an'ny FMI ihany koa ny collectif amin'ny Malagasy tamin'ity androan'ity tanjona nisy ny fangararahana amin'ireo fifampirarahana momba ny faikina ny facilité élargie de crédit sy ny FRD na ny facilité pour la résilience et la durabilité izay mandeha moa zany ny fifampiresahana mahakasika izay amin'izao fotoana izao honina saina nandefa taratasy ho an'ny Mokhtar Benlamine soltena ny Fonds monétaire international mony eto Madagasikara sy Frédéric Lambert lehibe ny délégation ny FMI mandalo eto Madagasikara amin'izao fotoana ny collectif ny Malagasy raha ny fampitamba vaovao ray isy ny mangarary eo amin'ny pitsopitsony rehetra mikasika ny fifampirarahana eo amin'ny FMI sy Madagasikara mahakasika ireo fifampirarahana momba ny FEC na ny Fonds élargi de crédit sy ny FRD na ny facilité pour la résilience et la durabilité no votoatin'izany nambarany collectif ny Malagasy fa tokony ho raisina ny hevitrireo mpisehatra ara-toekarena eto Madagasikara ary ampandalovana eny amin'ny antenimera-pirenena vaovao izany izay hitsangana mialohan'ny fiafaran'ny volana jona ho avy izao ny pitsopitsony sy ny andindiny rehetra mikasika fifampirarahana io notsindriny collectif ny Malagasy ihany koa fa amin'ny ity indray mitoraka ity tena isy fiantraikany amin'ny fiainan'ny Malagasy ireo fifanarahana atao tokony ho voarakitra ao anatin'ny lalàna mikasika ny teti-bolam-panjakana ihany koa fifanarahana io araka ny 720 sy ny 70 ao anatin'ny lalam-panorenana ahafahana mametraka fototra vaovao anatsarana ny fomba fitantanana eto Madagasikara ary ahafahana vahoaka mankasitraka ny fiara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy ny FMI izany fomba fiasa izany izay tsy mbola nahitana vokatra tsara miamanitra ny ankamaroan'ny Malagasy fa ny olombitso no mahita ny tombony hatreto hoy ny collectif ny Malagasy idina n'izay fitantanana sy ny mangaraza hatrany tsy manana finiavana metraka fanjakana tsara tantana sy tandalana ny fitondrana Rajoel ny gabraraka sy ny fanomezana laka ny kolikoly ny zava-dehibe ho azo ny mpamakafaka ara-politika iray nanaovana fanadihadiana tamin'ity androan'ity ka antony mampiemitra ireo mpampiasa vola indrindra ny vahiny tsy andrara eto amintsika amin'izao fotoana izao raha ny fanadihadiana ny alarana Efson tsy nametraka ny atao isy fahaiza mitantana hatrany ampiandohana ny fitondram-panjakana ankehitriny raha ny fanazavana ireo fampamakafaka politika hita taratra izany na amin'ny fitantanana ny volam-panjakana na amin'ny fandraisana fanapa-kevitra izay tsy mifanaraka amin'ny filan'ny firenena tsy manana finiavana ny ametraka ny atao isy fanjakana tsara tantana hatrany ny fitondrany Rajoel ny fanjakana tsara tantana izay antoka voalohany amin'ny fahazahoan'ny Madagasikara ny famatsim-bola avy any ivelany ny mpandraraha ny mpampiasa vola avy any ivelany izay mandal mandinika sy mamakafaka mialohan'ny irosona amin'ny tetikasa iray raha ho an'ny Madagasikara maro ny fepetra tsy feno tadidio tsara fa resaka bailleur na resaka mpamatsy vola avy any ivelany reo olona manana ny fahaizany manana fahaizany reo amin'ny resaka fanaovana évaluation ny zavatra miseho rehetrarehetra amina tsy Madagasikara rehetra koa ny firenena ka ampindrana vola ary hita mihitsy moa zavatra miseho hoe matoa zany fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao mametraka an'izay hoe tena misy axe stratégique mba ahafana mampandroso an'ilay firenena zay dia amaliana indrindrandrindra ny
filaniny sy ny fangatahan'ny bailleur am'le cadre ao am'zareo zay le hoe cadre logique zany mba ahafahana manana an'izay ka raha ny zava-misy am'izao fotoana zao moa hoe raha mahalala nge tsy tao anatin'ny fitondrana malagasy mihitsy resaka bonne gouvernance ary tadidio fa raha nisy an'ireny tsikera natao tamin'ny ambassadeur union européen reny faran'zay tsy mety mihitsy reny satria ny ambassadeuran'ny union européen nge ka nyteny mihitsy am'le resaka hoe aiza ny vola nanaovana ny fer ny volamenay satria raha malala samy mahita ny lalana rehetrarehetra tsika na ny lalam-pirenena rehetrarehetra fa potika vo tratran'ny orana tratran'ny cyclone misy sasany vonamboarina de tapaka zay zavatra zay ny atao bonne gouvernance ka tsy mifanenjehanao an'iny ambassadeur iny indray zay miteny resaka bonne gouvernance akory no hanatsara zavatra raha ny hita ankehitriny tsy mazoto ampiasa vola eto amin'ny firenena ireo mpamatsy vola no nisy atsifisiny izay fanjakana tsara tatana izay sy ny tany-tandalanina manampy izany any koa ny hoe ny fitondram-panjakana no sakana amin'ny ady amin'ny kolikoly eto amin'ny firenena ny réticence amin'ny bailleur moa dia efa hita hatramin'izay tadidio tsara ngefa rehefa tsy manaja ny lalam-panorenana io ange tadidio fa reny hetsika ataon'ny mpanohatra amin'ny teny reny mieno izy dia mivoaka izy manara-maso hoe tena marina ve zany tsy fanajana lalam-panorenana aveo misy resaka ny zom-pirenena tsy mitovy reny tadidio tsara fa lasa ino moa zany filazana zany hoe lasa ho an'ny mpampindram-bola sy ny mpampiasa vola rehetrarehetra avy any ivelany tsy ampy le fahatokisana satria resaka fampatokisana foana nge no miseho ao amin'ny firenena ka zany zavatra zany zany hoe fampatokisana zany ny fametrahana fampatokisana ny fametrahana zany hoe gouvernement firenena tsara tatana zany zavatra rehetra zany zay natao hoe izay ny nalain'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao manantena fa tsy honaovany resabe fotsiny le izy hoe mba ahoana ny fomba azahoana an'le vola fa tadidio fa mbola fetsy lavitra no ianao ny mpamatsy vola ka raha ohatra ka ho fitapitahanao amin'ny zavatra ohatran'izay fotsiny izy mety azo anao 400 millions d'euros 400 millions de dollars maty azy anao 600 millions fa tadidio fa tsy ampandroso amin'ny firentsika mihitsy ny zavatra zany raha ny hita ankehitriny tsy miamina amin'ny tatitra antsoratra fotsiny ihany ny eo anivon'ny FMI na ny Fonds monétaire international fa mandefa iraka manokana ijery sy anao fanadihadiana amin'ny zava-misy marina eto amin'ny firenena fa tsy manana firehanam-pirarara diplomatika mazava Madagasikara ary mbola ao anatiny andrak'andranatrany vokany averiny fiandrianam-pirenena ary tsy misy politika mazava hitondrana ny diplomasia malagasy hoy ny mpanao politika nanaovana fanadihadiana tamin'ity androany ity mpanao politika nombana sy manjaka amin'ny sehatra maro ka anjorom-bala ireo manampahaizana sy nandalina momba n'izay lafiny diplomatika izay mifanohatra amin'ny fomba fanaovana diplomasia tamin'ny fitondrana ny fanesy teo aloha no misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao raha ny makasika ny fifandraisana ara-diplomatika eo an'i Madagasikara sy Maroc ny jerena hoy ny tale jeneraly ny fiadidinan'ny repoblika tamin'ny fitondrana amiral Didier Ratsirakaandroany mampanahy ho izy ny makasika ity fifanarahana ity izay milaza fa etohan'ny fanjakana marokana ny fametrahana ny masivoan'ny Madagasikara ao rapahan'ny Maroc tafiditra ao anatin'izany ny famatsimbola ny ofatrano ny fampitaovana sy ny fampandianana ity masivo ity raha nitatitra ny filakevitra ny minisitra ny 24 aprily lasa teo tsy mipetraka araka ny tokony ho izy intsony ny fiandrianam-pirenena malagasy fa vao hososo tanteraka vokatry ny fananantsika mpitondra tsy manana firehana mazava ny tradition diplomatique sika tamin'ny andron'ny Philibert Siranana efa manokatra ambasady sika dia sika ny tompon'ny tany sy ny tompon'ny trano noho izy Philibert Siranana hoe exterritorialité ny vahoaka malagasy io dia tsy misy fananany gasy na ny trano na ny tany tia nefa sika lazaina ny tamin'ny conseil des ministres fa ny mahoaka ny atika ny rehetrarehetra sy de mifanaraka loatra aloha amin'ny tradition diplomatique sika le izy raha izay ny resahana satria sika dia miteny foana sika mahaleo tena zay amin'ny tany petrahana io nefa kosa matoa manao an'izany marokanina zao hideveloppe ny finance ny manerana ny Afrika dikan'izany na misy ouverture diplomatique sika na sisy ny any marokanina zany mazava ho azy izy manana politique de conquête financière eraky ny Afrika
na manana ambasady eto Madagasikara izy na manana ambasady any Maroc Madagasikara ho ataony fona io. Efa nanomboka tamin'ny taona 2024 iandry Rajoelina no nilaza fa ametraka ity masivoan'ny Madagasikara any Maroc ity saingy mbola tsy tanteraka izany ro taona aty aorina. Izao indray ny fanjakana marokana no iantoka ny lany rehetra ho famitana io fampanantenana nataony io. Oeraoera fotsiny ihany araka izany any Rajoelina bankiropitra ny fanjakana malagasy raha ny namafisiny antoko tsara tafina androany. Tena fahantrasika zany mahantra loatra sika gasy dia apino satria azadigno fa misy ataosika hoe mififandresana ara-tantara i Madagasikara amin'ny Maroc. Tsy manambola ny fazakagny. Tsisy vola ny fazakagny oeraoera daholo resaka inscription budgétaire daholo ny eo. Tsy misy zany hoe tena vola trésorerie zany tsy manambola ge izy. Annonsegny fotsiny io effet d'annonce be. Effet d'annonce be dia magnotana am'izay hoe satria sokafa Maroc, sokafa amin'ny Turquie. Dia anontaniana aiza ihany izy ty tsy misy. Ka anareo zao nga mahita firy moa ny ambassade mbola sy mandeha zao sisy ambassadeur sy afaka mandefa satria sisy vola. Fa le teny marina sy atao fa dia manao mandaingadainga fotsiny. Mila mahay makatahaka amin'ireo firenena mandroso sy manova fomba fanaovana politika ny fitondrana amin'izao fotoana izao raha tiana ny anatsara izay fomba fanaovana diplomasia izay hoy hatrany ny fanazavana. Tokony hanona somena sehatra ihany koa ireo avaram-pianarana nandalina manokana momba ny diplomasia ary ireny no apetraka isahana izay fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny firenena vahiny izay. Fa tsy taka ny zava-misy ankehitriny karazana fizarana seza sy fisaorana ireo akamakama no anaovany Andry Rajoelina ny toeran'ireo diplomata. Pejin'ny toe-karena vetivety tsy tokony hifamono ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina amin'ny lafiny fitakiketra. Ho ny filohan'ny AGM na ny fikambanan'ireo orinasa eto Madagasikara tamin'ity androany ity. Maro ny teboka tsy maintsy fampiresahana hitadiavana ny marimaritra iraisana eo amin'ny andaniny sy ny ankilany. Araka ny nisongadina nandritra ny feonan'izy ireo tamin'ny fobe mpitantanana Kabeny Hetra tamin'ity androany ity. Mila jerena izay tsy ahafatin'ny orinasa tsy miankina amin'ny lafin'ny fitakian-ketra ataon'ny fanjakana hoy ny filohan'ny fikambanan'ireo orinasa eto Madagasikara. Tsy ekena ny fitangosam-bola mioampapana atao amin'ireo orinasa sy mpandrara malagasy ka antony tsy maintsy jerena ny marimaritra iraisana araka ny nisongadina nandritra ny fiaonan'izy ireo tamin'ny foibe mpitantanana Kabeny Hetra androany. Tsy misy tsy manaiky ny tokony siny ny contrôle satria izany no anatsarany fidiran-ketra. Tsy misy ihany koa nefa tsy manaiky sanatria ny vava tsy isy le ataon'ny teny frantsay hoe harcèlement fiscal fa tsy maintsy tsonjovina ihany koa ireo orinasa tsy miankina amin'ny fonctionnement sy amin'ny zavatra tokony ho ataony eo amin'ny sehatra tsy miankina. Zany hoe tsy tokony fandaka zany ny inona moa zany ny tombontsoa hoe DGI dia tsy maintsy maka zay tokony ho alaina amin'ny hetra fa ny sehatra tsy miankina koa ny orinasa koa dia tsonjovina mba tsy ho faty satria ireo ihany no afaka mampiaina ny firenena amin'ny fandoavan-ketra ka raha ohatra ka mahatsiaro fa misy izay tsy mifanaraka amin'izay fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina zay dia tsy maintsy misy foana ny fampiresahana. Maromaro moa zany no resahana ato androany. Ny voalohany dia mahakasika an'izay recouvrement forcé zay ny amin'ny resaka caution bancaire. Ny faharoa dia ny procédure ihany koa amin'ny contrôle fiscaux satria amin'ny fangarahana tanteraka zany no tanterahana ny contrôle fiscal. Contrôle fiscal teo dia tsy hoe ny objectif an'ilay izy tsy resaka hoe mampandoha vola an'ireo orinasa zay tratran'izay contrôle zay fa ny fametrahana ihany koa ny tsirairay ny mpandraharaha tsirairay ny lalàna mahakasika ny hetra mba hitovy. Namafisin'ny filohan'ny fikambanan'ireo orinasa eto Madagasikara hatrany fa tsy misy mitsipaka ny fitankiketra ataon'ny fanjakana. Ny endrika fananarotana no toerina ka antony anaovana adisisika hanamafisana ny fifanankalozana.
tanjona ny azahoana fanazavana bebe kokoa avy amin'ny foibe mpitantanana akapoben'ny etra ahafahana manome fanazavana mitovy ireo orinasa malagasy amin'ny fomba fiasa sy ny famaritan'ny DGI-ny etra ho an'ny orinasa tsirairay avy ny fifanakalozana androany izay toy ny nataon'ny rotontany 3 aprily voahitsakitsaka ny lalàna iraisan'ny pirenena laharana fa 7 amin'ny valopolo izay nisony avy Madagasikara ny voalohany volana novambra 17 mahakasika ny fiarovandreo mpitarika sindika hoy ny teo anivony SSM na Solidarité syndicale de Madagascar manoloana ny fanaovana antsojay sy matahora sy raha matahora mianjady azy ireo amin'izao fotoana izao ankoatrizay voahitsakitsaka ihany koa ireto mpitarika sindika ireto ny lalàna mandrara ny fampiasana fitaovam-panjakana ho fitaovana politika amin'izao fotoana izao Daniela Minoarso. Mifanohitra amin'ny voalaza ny lalàna iraisam-pirenena ny zava-misy sy miatra amin'ireo mpitarika sy mpikambana sindikaly eto Madagasikara ho ny teo anivony SSM na ny Solidarité syndicale de Madagascar. Ny nankatoavintsika dia ny amelana malalaka ireo mpiasanao ny fitakiany sy ny fivoriana ahafahan'izy ireo maneho ny heviny. Ny eto amintsika ankehitriny anefa hery famoretana no ataon'ny fanjakana amin'ireo mpitarika sindika. Ny makasika an'ireny hoe fanenjehana fanaovana antsojay fanaovana raha matahora mitarika sindika reny zany izay matetika moa ny tena ahitana azy dia ho anay ato anatin'ny SSM zany dia hoe ny eo amin'ny sehatra ny asa-panjakana dia reny zany pirofo fahalemeny ny fitondrana avy hatrany satria fifanarahany iraisam-pirenena sy ny avina tamin'ny 2 novambra 1700 ny fifanarahany iraisam-pirenena laharina fa 7 amin'ny valopolo zany dia nanaiky Madagasikara fa hanaja sy hiaro mpitarika sindika indrisy fa tsy zany zava-misy fa enjehana anaovana raha matahora ka reny zany dia manamarika ny fahalemeny ny fitondram-panjakana avy hatrany zay na misy reny na tsy misy reny zay dia mijoro foana satria ny zavatra ataon'ny mpitarika sindika dia zavatra manara-dalàna ary zavatra hitondra soa ho an'ny mpiasa sy ny firenena ray manontolo tsy sasatra mihitsy zay mamerina hoe tsy misy firenena mandroso zany raha tsy misy asa ao aminy ary ny asa tsy zarizary rehefa ny mpiasany tsy zarizary ka raha tiatsika ny azo an'izany atao hoe tena fandrosoana zany dia ny sehatr'asa mila mpandrosoana voalohany mila ajaina ny fitarihana ara-tsindikaly satria mpitarika sindika to dia tsy mpanonga-panjakana fa mpiara-miasa ny fanjakana sainga mitaky kosa zay voafaritry ny lalàna mba isitrahany rehetra anatsarana izay tontolon'ny asa izay. Ankoatra izay voahitsakitsaka ihany koa ny lalàna manoloana ireny fampidirana loko politika ny sehatr'asa mpanjakana ireny ho hiatrany ny fanazavana. Tsy izay no anambara fa ny lalàna manambara ny fampiasana ny mpiasa-panjakana na ny fitaovam-panjakana any amin'ny lafiny ara-politika dia voararany lalàna ary saziany lalàna dia ny mampalahelo fotsiny eto amintsika dia hoe atao ankolaka le izy fa tsy samy seho masoandro mivantana ka na ankolaka io na mivantana dia voararany lalàna foana fa tsy hoe rehefa atao ankolaka le izy dia azo atao tsy voaomaly tsy voandroany fa saika ny fitondrana fandimby dia saika nanao an'izay fomba fanao mamoehatra izay daholo dia miadany sindika ary zay eto anivony SSM manokana dia misokatra ho an'ireo mpiasa hiaran'izay antsojaina raha matahora na ny faneriterena raha politika izay hoe antsoy izahay ety anivony SSM fa vonina hiady amin'izany hoe fampanjakana ny lalàna zany ny SSM mba ho tombontsoantsika fa tsy tokony hidirana politika ny sehatr'asa ara-panjakana. Ny sokatra androany tetsy Antaninarenina ny varavarana misokatra ny arahany ireo sindika ny mpiasa eto Madagasikara. Isiny iray meo avy izao ny diabena carnaval iarahany ireo mpiasa sy sindika amina toerana maro toy ny etsy amin'ny 67 hektara Mahamasina, Antanimenabe sy ny maro hafa. Araka ny efa natsidika tao anatiny lohatenim-baovao mitondrangana fandikan-dalàna ataon'ireo kandida volomboasary amin'izao pré-campagne izao androany mibaribary ny fampiasan'ireo mpampianatra ao amin'ny distrika Navaradrano ho fampandaniana ny kandida mpanjakana miditra nitsehatra ao anatin'izay ny chef Sisco miaraka amin'ny fanaparany fahefany eo anatrehany titranga ao an-toeran'ity andrasany indray izay mety ho fanapahan-kevitry ny senisy ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana onona saina. Mibaribary toy ny tafika andrifa-tanàna ny trangana fandikan-dalàna fampiasana ireo mpiasa-panjakana ho fampandaniana ny kandida volomboasary ao amin'ny distrika Navaradrano. Androany novoriana teny akadikely lafy ireo mpampianatra amin'ny sekoly miankina amin'ny fanjakana nasaina niditra anatina fikambanana manohany ny kandida Irmar. Ny chef Sisco no nanorina ny fikambanana ary izao ampiasaina hampandaniana ny kandida volomboasary izao.
kandida izay tazana teny an-toerana androany mazava ho azy noho izy antony fionana ny chef koa no nampiantso arahana raha matahora samihafa ho an'izay mpampianatra mandatsy ho tonga efa nisy raha teo ny fampiseho-kerina ataony raha ny angom-baovao tanterahana nampisehoany fa manana ny fahefana anafay ireo mpampianatra tsy manaraka ny toromarikany ity tompona andraikitra ity fionana zany etsony ny chef koa an'le olona ao anatin'le hoe fanilo le fikambanana sy aoriny ho an'ny mpanabeana faratrano ny fikambanana sy aoriny ho aloha dia tena miaraka amin'ny hoe tena hanaovan'ny politika mihitsy dia mazava ho azy moa zany fa miaraka amin'ny kandida mpanjakana dia izay zany le zavatra nisy ny tanjona moa zany ambadika dia ny ampandaniana kandida mpanjakana foana mangankely dia akadikely koa izy raha zany anisan'ny mirosaka amin'ilay izy zany no nasainy tao anatin'le androany mpampianatra sy ny mpampianatra sy firahamaritra rehetra zany zany tao dia avy indray le mpampianatra reny moa no fondra zay mbo namany ohatranay zao angatsina mpianatra zany androany androany tsy mampianatra dia ariva manenjany gatsy classe d'examen classe d'examen fa maraina ka dia tsy masina aloha androany mazava ho azy ny aona sy nanome toromarika azy ireo ny kandida volomboasary andro fianarana anio nefa izao navory izao ireo mpampianatra ho fampandaniana ny kandida volomboasary mandefitra loharaka izany ny mpianatra fa mbola hampanaovy ny chef sy ny mpiaradia amin'ny politika ny mpampianatra mandefitra aloha na efa manakaiky aza ny fanadina-mpanjakana ny mpampianatra rehetra zay tsy ao aloha amin'ny ankapobeny aloha zany voalohany dia efa karazany hoe voilikilika satria misy hoe fanilo sy tsy fanilo dia izay fanilo mahazo mitokana moa izay tsy fanilo zany dia efa atokana sy ny ohatr' izany dia na miasa izay tanterahana raha dia efa mazava ho azy fa misy foana izay hoe mitokana fanilo sy tsy fanilo izay sifisisy koa nanangana an'io amin'ny ankapobeny lasa mampisarasaraka ny mpampianatra raha atao hoe firaisan-kina nafatarana navaratrano dia efa lasa voasaratsaraka zany izy amin'izao zareo moa ny eo amin'ny fitondrana dia tsy maintsy toanana ny fitondrana dia tsy maintsy foafena zany ianao anaraka ny fitondrana dia tsy maintsy manohana an'ireo olona rehetrarehetra ao amin'ny fitondrana ireo zany zany ianao tratran'ny affectation tapahana tena isan'andro dia tsy maintsy mandefana ny tringy ny tringy tena maty be mihitsy nanaovan'ireo lehibe tompona andraikitra voalohany eo amin'ny fiardedi fampianarana Antananarivo avaratrano ireo tsy maintsy manaraka azy ekipan'izany ianao fa tsy manana safidinao mihitsy ianao ninina novaina ny feon'ireo mpisehatra eo amin'ny fanabeazana ho fiarovana azy ireo amin'ny endrika ara-matahora sy tsindry mety azo azy ireo indray ankoatra ireo mpisehatra amin'ny fanabeazana hita tena toerana ihany koa ireo mpiasa tao anivon'ny komuna Ankadikely Lafy ampandany ny kandida volomboasary no laharam-pahamehana fa mandefitra aloha ireo pilarara eny anivon'ny komuna androany voapirofo fa terena ireo mpiasa-mpanjakana misehatra amin'ny fampianarana tao amin'ny distrika Navaradrano nasaina natsahatra aloha ny asany fa manatrika ny kandida volomboasary andrasana manoloana izao ny fanazavana sy ny fepetra ho raisin'ny seni na ny voamera maleo tena misana ny fifidianana manoloana ny fanitsakitsahana ny lalàna eo ihany koa ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izay nanambara ho retany ho roen-danitra fa tsitsitsy manoloana ny endrika fantikan-dalàna manao basy tifikaavana karangaranga ka mampitarina zany amin'ny fifidianana ho avy zao hoe araky ny tenitsika malagasy hoe zay manao vinany io ka manao n'le resaka tsy fahamarinana fangalaram-bato sy ny fampiasana fahefaham-panjakana sy fitaovam-panjakana dia tena ikapoka mafy dia mafy zay amin'ity mba hijanona zany fomba ratsy zany mba hananatsika fifidianana tena madio raha ohatra misy fioara-pefa amin'io zany dia mety fanafoanana n'le fangalana andaharana na disqualification le candidat
ity tranga teny avaradrano ity izay to mandrify ireo rafitra misahana sy mikarakara ny fifidianana satria tsy ampy 20 kilometatra akory miala ny renivohitra izao no fiatsika ireo kandida mpanjakana sy ny praipetsapetsa aminy asy izay miseho any amin'ny 100 sy 200 kilometatra tsy hita ny mpanaramaso ny fifidianana ny mpanao gazety sy ireo firaisamonim-pirenena précompaina ihany koa izao no afanganam-pandeha ireo volomboasary amin'izay fandikan-dalàna izay ny tsiraray no amisavisany mety iseho mandritra ny fampielezan-kevitra sy ny androm-pifidianana fitsarana ny HCC indray ity tranga teny lafiandroany ity ahitana ny hoe natao aniza ny fampiarana ny lalàna eto amin'ny firenena ka bary ambola tabatra ihany ve ilay natao ny 20 ny volana martsa lasa teo fa tsisy fampiarana koa no entina misento ao anaty doka fohy mandrapitafa vetivety azy Sambatra miaraka mizaraka do ararotiny ny fianam-bidy amin'ny Fil Prime sy Wikif Max 4G sady mbola toloranay écouteur earbuds tellement ihany koa ianao iainona mozika amin'ny fety miampy bonus méga isalfena amin'ny fotoana rehetra aza tara hatramin'ny 3 aprily ihany hitanao any amin'ny tellement akaiky anao Fer 5 calcium et vitamine A avec une bonne dose de rire. Une recette source de 4 nutriments essentiels. Parce qu'il faut de bonnes choses pour bien grandir. La vache qui rit parce que c'est bon de rire. Mamena ny arabatra ny tombo klasy tombovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Isan'ny tarantsika izay nahazo tsodrano avy amin'ny mpitandrina ao amin'ny fiangonana izay nahalehibe azy. Ny kandida ny kolektif ny malagasy maître miadana Ratsimba larana faha-efatra ao amin'ny distrikt Anambohidratrimo. Adidy ho an'ny firenena no iantsoroana ka zava-dehibe ny fahazony izay tsodrano avy amin'ny ray aman-dreny ara-panahy izay. Rano fanazavana. Olona no be azy natao anatin'ny finoana i maître miadana Ratsimba, kandida ny kolektif ny malagasy ao amin'ny distrikt Anambohidratrimo. Nanotrona ny lanonam-piangonana nahalehibe azy tetsy Ambohitrimanjaka, toerana eny aviany sy ny fianakaviany omaly. Tao anatin'izay no nanolora ny mpitandrina tsodrano azy, manolora ny adidy izay hosahany eto amin'ny firenena. Reo ianareo izay mijoro ny vavolombelon'i Jesosy mino amin'ny toerana izay tsy mitombo anareo izay tsy mahay sobiky mahay fatambary Maria fa ny zanak'Andriamanitra moa zany dia manany anjara asany ka maleova manasana ho ambiny zava-manasatra ary miravoravoany Jehova dia omeny anao izay mifonao ary aoka ny sitrapon'Andriamanitra irery ihany no tanteraka eto amin'ny firenena fa efa nijoro anao tamin'ny maître anao avokaty ary mbola hijoro anao amin'ny sehatra maro samihafa dia tahin'i Jesosy lohalarana trany ny finoana amin'izay resaka atao hoy maître miadana Ratsimba nanamafy ny mahazava-dehibe ny tsodrano omeny ny ray aman-dreny am-panahy azy. Voalohany indrindra amin'ny mazanaky ny fiangonana FMTA namrana fitiavana Ambohitrimanjaka izay fiangonana iray beako dia mahatsiaro tena manana didy anatren'Andriamanitra satria misy ny asa fanompoana izay tsy maintsy atao amin'ny sehatry ny fiangonana. Manaraka izany ihany koa dia nahazo ny tsodrano tamin'ny ray aman-dreny mpitandrina ataoko fa zava-dehibe izay ary araka ny slogan izay efa napetraky maître miadana hatramin'izay efa namahery dia tsy mahazo tsinitsiniavana mihitsy ny maha kristianina satria fantatritsika tsara hoe hatraiza ny fahefana fariny amin'izao fiainana izao ary akoatra maha-olombelona dia misy ihany koa ny ara-panahy dia amiko zava-dehibe loatra angamany ny fanarana an'Andriamanitra ary indrindra hoe fatahorana an'Andriamanitra amin'izao irisona amin'ny andraikitra mavesatra amin'ny sehatry ny firenena izao.
kandida ny kolektifany malagasy larana faefatra amin'ny fifidianana osolombavim-bahoaka amin'ny distrika Anambohidratrimo Maître Miadana Ratsimba sy Eric Randrianaifo. Ao anatin'izay fiatriana ny fifidianana izay hatrany fa hiazo any Fianarantsoa vetivetsika. Andro vitsy tia isokafany fotoanany fampelezan-kevitra nampahafantarina ary anosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny fobe pionana sy fifandraisana ampiasaina mandritra ny fampelezan-kevitra ho an'ny kandida solombavam-bahoaka ny kolektifa malagasy tao amin'ny distrika ny Fianarantsoa voalohany. Aingo Rakotonirina, Kolo Fianarantsoa. Mba fanamvelatra amin'ny hafa sy ny fifanakalozana ary faneraserana sy hanatsarana ny fanakekezana ny vahoaka dia nosokafana androany tamin'ny fomba ofisialy ny fobe mpifandraisana sy faneraserana na ny QG quartier général ny kandida ny kolektifany malagasy ho an'ny eto amin'ny distrika ny Fianarantsoa izay eo amin'ny ex boulangerie Sofia Zorozorona Fianarantsoa moa no ahitana azy io ary misokatra sy afaka mandray ireo rehetra izay maniry ny fanometanana sy anoana izany kandida natolotra ny kolektifa any malagasy izany. Sokafantsika androany ho an'ny rehetrarehetra ty toerana ivitoerana misy ny kolektifany malagasy eto Fianarantsoa ty. Eto ny quartier général na ny QG misokatra ho an'ny rehetrarehetra tsy ankanavaka izy ty rehefa vonina anao soroka miara-milanja tongotra miara-mamindra amin'ny fanandratana indray any Fianarantsoa amin'ny toerana mendrika sy sahaza azy ka amin'ny alalan'ny fifidianana solombavam-bahoaka ity zany no anehoantsika an'izay miaraka raisina eto daholy izay olona rehetrarehetra maniry te fanometanana na iza izy na iza na avy aiza dia raisina daholo satria araky ny teny faneva dia ny hoe fihavanana ho an'ny fanovana maniry izahay reto ny ombony sy ny havana amintsika rehetra hiaraka isika anandratra ny Fianarantsoa tsy efa nairery fa antsika rehetra tsy raharaha vondron'olona ny fikambanan'olona fa raharan'izay olona miaina sy mivelona rehetra eto amin'ity distrika ny Fianarantsoa ity. Eto zany no miainga ny lalana voalohany numéro 1 ary eto no ametrahantsika ny Fianarantsoa lasa numéro 1 amin'ny alalany fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny 2020 Mai no anehoantsika an'izany miaraka ny hoe miaraka mifoha amin'ny toromasikitsika miaraka ndray andraikitra ahatonga ny Fianarantsoa ho numéro 1 eo misehatra rehetrarehetra. Fahavononana sy fahavitriana ary fizarana vaovao sy fandraisana ireo rehetra hiara-iasa sy anoana no antom-pisinina izao trano foibe ny faneraserana na ny quartier général etsozorona izao koa anentanana ny rehetra izay mbola misalasala fa taotrano tsy efa nirery ny fametrahana olom-baovao hitondra ny tenin'ny vahoaka izany araky ny teny faneva hoe fihavanana ho an'ny fanovana izany no tantsika. Iray amin'ireo commune ao Antsohihy fatra Sofia Ankerika betsaka ireo zanaka Ankerika no milina ravinahitra lavitra ny tanàna ny aviany amin'izao fotoana izao. Misy arak'izany fikambanana zanaka Ankerika Mahajanga izay natao hivondronana ary hitsonjovana ny ara-tsosialy na ankaratsiana izany na ankafaliana. Tafiditra tao anatin'izay indrindra lanonana fifampirabana tratry ny taona nataon'izy ireo tao Mahajanga. Ny farany herinandro teo Anja Robert Kolo Mahajanga. Ny laminy na resaka izay no azo amehezana ny lanonana fifampiarabana tratry ny taogno ho an'ny fikambanana ny zanaka Ankerika eto Mahajanga izay natao tao amin'ny villa La Persévérance any Ambohimadamina ny farany herinandro teo izay nirany mpikambana rehetra ary notarina Andriamatojo Soa Alfred filoamboninahitry ny fikambanana. Fety dia ny lamina betsaka ny olona tonga raha bango natokana zany tena conscient zany dia zanaka Ankerika amin'ny famoazana indray ny fikambanana ka eto zay dia misaotra ny olona rehetra zay tonga ary miarahaba ho an'ny zanaka ampelezana satria maro ny zanaka Ankerika agny ivelany erany zao tontolo zao ka eto zany dia mametraka hafatra tsika Ankerika zany somary natorotoro ny fikambanana teo fa zao ny fohazina izy io satria atsika Ankerika dia tsy latsa-danjany commune hafa ka zay zany manantena ary mandefa antso aminareo ampinareo zahay satria
aty ny tanyrazanareo a aty ny fiavianareo a aty ny havanareo jiaby. Anisan'ny commune mandrafitra ny distrika Nantsui ao anatin'ny faritra Sofiano misy ny commune Ankerika izay vakin'ny lalam-pirenena RN 31A mampitohy ny Antsoy sy Analalava ho an'ity fikambanana zanaka Ankerika eto Mahajanga ity dia mifototra amin'ny sosialy ny fitsipika mifehy ny fikambanana sy ny fampiroboroboana ny tanàna izay ny avian'izy ireo. Tsisy tsaratsara ny mikambana, ny miavana ary miaina anatin'ny fikambanana zany. Maro ny zavatra lalovan'ny zanak'olombelona. Ao ny ankatsarana, ao ny ankaratsiana. Ny fikambanana ny vahaolana afaka manampy antsika amin'ny asa rehetra ataontsika. Ny fikambanana zanaka Ankerika dia fikambanana sosialy. Dikan'izay ny zavatra ara-tsosialy no imasoany. Tanora tena mahavita azy ary mikiry ny ampiroborobo ny fikambanana ny membra mandrafitra ny Brown ity fikambanana zanaka Ankerika ity ka raha misy 5 izy ireo tany am-piandohana dia natratra teo amin'ny 100 teo ny mpikambana tonga namaly ny antso tamin'ity fety ity. Zay mitambatra Mavato, zay misaraka fasika. Valovolagna tamin'le 20 avrily nanikafagna fikambanana. Afa nafaty homby zahay nianay mbala mila fagnampiagna maro avy aminare jiaby ary magnentagna antsika eto Mazenga hiditry ny fikambanana. Fa raha mila fagnazavagna to kokoa ianareo miantso ny 032 74 072 30 na 034 85 021 34. Amin'ny mahalanonana azy dia omby vosotra iray no novonoiny ny fikambanana zanaka Ankerika teto natao samotraka ho nofokena amin'ny tapihavanana ho mariky ny fihavanana sy firaisan-kina ary nanakoako teto ihany koa ny antosy, ny baoejy, ny malesa tsinjaka izay mampiavaka ny foko tsy mihety avy amin'ny faritra Sofia. Manoloana ny fampidirana amponja ny kandida solombavam-bahoaka atao amin'ny distrika ny Farafangana. Nanao fanambarana androany ny zanaka Antisaka ary nanamafy ny antsojay mahazo ny zanak'izy ireo. Ireto farany izay nilaza ny tsy anaiky hatramin'ny farany ary tsy roso amin'ny fividianana raha tsy mivoaka io kandida solombavam-bahoaka io. Fanampanazavana. Dia sy miresaka propagandina kandida fa momba izao asonjay atao amin'ny zanaka Tesaka izao. Efa nisy ireo fanambarana sy fangatahana fiaonana amin'ireo tompona andraikitra isasokaziny nataon'ireo ampanjaka Tesaka. Ireo lonaka nanoloana ity raharaha ity nefa herinandro maromaro zay dia sy nahazo fiaonana. Vao aingana teo nefa dia nisy kandida hafa zanaky Asirabe koa nampidirina amponja vonjy maika tao an-tanimora raha araky ny eny dia voaroiroy tamina raharaha hafa koa andro visivisy taoriana io dia navoaka ny zanandreo. Somary taitra izahay zanaky Tesaka satria sapa fa misy ny fitongolagna amin'ity firenena Madagasikara ty. Ny tena mahagaga anay dia sy azo vangina ena amin'ny fonja isony io zanakinay io. Ohatrany hoe namon'olo sagnatria. Sagnany fiteny mangay ohatraka sy mivoaka i zavatra io. Lalao madio. Lalao madio. Ary mety ataonao pôjo io anazy koa rehefa tena vita ny resaka. Fatahorian'ny hetsika nanoheran'ny mponina ny tetikasa izay voalaza ho tetikasan'ny filohan'ny pirenena teny amin'ny kianjany tsara honenana eny anivo ny boriboritany fahadimy. Mijanona ny asa eny amin'ny toerana amin'izao fotoana izao, maro ankilany lafinjavatra mampihaya anatin'ity tetikasa ity ka antony angatahana fanadihadiana lalina ary ampafantarana bebe maso ny rehetra ny tompon'antoka sy ny ambadiky ny tetikasa ireo mponina teny amin'ny toerana andao arahantsika ny fanampanazavana. Zao hitantsika zao nitsahatra ny asa. Tsy fantatra aloha hoe ahoana ny tena nampitsahatra ny asa, hitsahatra hatramin'ny farany ve le asa sa ao anatin'izao fifidianana izao dia modina janona aloha le asa. Koa taorianany ireny hetsika natao
taminay ireny zany nihidy violon nisy tambohan'olona rava teo ravana ny tambohan'olona tanin'olona ara-dalàna titre borné dia fefefena ohatran'izao koa misaotra aloha zay an'ireo tompony andraikitra rehetra izay mba niaino an'ireny antsoantso nataona ireny koa mangataka izahay ary mba tsy ao anatin'izao fifidianan'izao fotsiny dia najanona le asa fa tena mba itoy ary mangataka koa mba hanaovana fanadihadiana lalina anaovana fanadihadiana lalina momba amin'ny tena marina ny tompon'ity projet ty satria hatramin'izao zahay dia tsy mahita mihitsy ny tompony io projet io miverina ty tsika vahoaka atao firaisana fahadimy zao mifahefana aleo tsika andray andraikitra amin'izay andray andraikitra amin'izay tsika satria ny tenako zao dia efa victime tamin'ity kianjo ty tambohan'olona ravana zay ny dina violon marary anay zany a alao hipetraka amin'izay ny tanytandalàna zay nanao ny tsy mety a dia tsarao aza siana tombo sy ala pejiny sosialy no anohizantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity tsy anotoa masina ihany manerana ny nosiny anohanana sy mosary amin'izao fotoana izao ho aneto andrenivohitra zara fa mihinana ary tsy manome lanjany izany sakafo ara-pahasalamana zany ntsony ny ankamaronim-ponina raha ny fanadihadiana natao teny ampefilo ambody rano tamin'ity androanyity mikaikaiky ny sarababe-bahoaka manoloana ny fidanga ny vidim-piainana sy ny tsy fisina asa amin'izao fotoana raha ho an'ireo fatra ivy eto andrenivohitra sarotra ny mitady izay arapaka isan'andro raha ny fanazavana tsy jereny intsony izay sakafo ara-pahasalamana zara fa mihinana ny ankohonana ohatr'izao zany an'le fiainana zany zao fa mahay sarotra ary mahay sarotra ny karama tsy misy ohatrinay zao mikarama makarano ny asanay a dia zay mo hita kely eny no atao sakafo atsontsony androany zao ny anay zay firy mianaka kely tsy nahita tsavaky ny 5 mila dia ninona mangazo no nataonay sakafo dia ohatr'izay le izy dia ny hariva indray mbola vo hitady raha hita raha mahita dia atao sosoa ndraiky loha misy fotoana maraina tsy mihinana zay fa indray mbo amen'le olona le patron nay fanarenay fako reny hoe io misy apango dia entina mody ohatrany le apango dia afanaina dia hoan'le ankizy zafa mihitsy aloha hoe mba misakafo raha tokantrano le any hoe mba mihinana ny tany dia mihinana le fa nay ny an'ilay afa tsy mahandro tany zay nay zao tsy hitantsony zay hoe atokana ho an'ny sakafo amin'izao satria fiainanao fa sarotra ny nay zao raha ray alina zany tsisy dikany aminay tsy ampy anay zany fa ranjalanjaina le izy dia atao zay mahampy vary zao amin'izao fa lafo vary amin'izao fa 100 tokony izy tokony sakafo ara-dalàna tsara e fa nefa le izy moa tsy hitantsony amin'ity fiainana fa fiainana fa mahay sarotra fa mba mila jereny eo ambony zany le sosialy mbahoaka e mba mila hidikidina zany le vidim-painana e mba ahafahana mba hoe hinanana foana zany e misy lehibe ny elanelany tany tsy fampitsakafo eto Afrique araka ny nivohitra tamin'ny conférence régionale de la FAO pour l'Afrique raha toa ka latsaky ny 25 ny ponina izany any Algérie mahatratra raika amin'ny 50 izany eto Madagasikara ny tableo nasion nandritra ity fivoriana ity ihany koa ny nahitana fa i Madagasikara no mitana ny laharana voalohany amin'ny tsy fampitsakafo lalina eto Afrique ny emitra ihany koa i Madagasikara raha ny tsy fampitsakafo no resahiny ary izao ny taona 2022 20 ny tany tsy fampitsakafo lalina ary izao mahery ny antsasamanila ny malagasy izao ankehitriny ahitana taratra izany izao zava-misy iainany vahoaka eto amin'ny renivohitra i Madagasikara izao ary tsy voaela no nentina teto amin'ny fampahalalam-baovao ny Varsimba sy Lota ho Toamasina nefa nalain'ireo andian'olona teren'ny anohanana sy ny tsy fisina ny tranga misy ankehitriny izay manam-pirofo ny tsy fahaiza mitata ny mpitondra sy ny tsy fananana politika mazava edina amin'izay tsy fanjari-tsakafo izay i Madagasikara izay manana velara-tany midadasika afaka mamokatra manana tanora maro afaka miasa saingy vahaolana hitan'ny fitondrana rajoelina ny fanafarana vary avy any ivelany tranga izay manome asa ireo indiana sy pakistani mampiroborobo ny toe-karena izy ireo fa ihany koa mampandohalika ny toe-karena malagasy sy ny vahoaka ao aminy ao anatin'izay vidanga ny vidim-piainan'izay hatrany nahitana fiakarana 500 hatramin'ny 1000 angony amin'ny arina fandrehitra tao anatiny 2 herinandro 570 isanjato ny malagasy izay mbola mampiasa arina fandrehitra ranotatitra teo anivon'ny ministerany tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy
Ny 5 amby fitopolo isanjaton'ny mponina malagasy amin'izao fotoana no miankina amin'ny fampiasana arina fandrehatra. Tombanana ho 700 taona isan'andro ny lanin'ireo tokantrano eto andrenivohitra amin'izany raha ny tarehimarika farany navoaka ny sampana misahana ny fampiroboroboana ny toe-karena maitso eo anivony ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy. Misedra fahasahiranana nefa ireo mponina amin'izao fotoana no ny fiakaram-bidin'ny arina fandrehatra raha ny hita teny amin'ny mpivarotra androany. Fiakarana izay manomboka amin'ny 500 ariary hatramin'ny 1000 ariary. Tena tsy zaka aloha indraindray fa efa miaritra fotsiny ianao. Fa tsy maintsy mihinana, tsy maintsy mitaly, tsy maintsy izay no demeridena foana. Tsisy hevitra, anao kitay ianao tsy mety ao an-tranonao ilay izy. Anao gazy ianao dangana koa mividina gazy. Raha amin'izay zao zany raha le taloha izy zao mba hoe 5000 zao efa misondrotra 500 sy 1000 ny tombony. Vary sy laoka ihany. Mbola mitsitsy ary amin'izany fa mba mangataka amin'ny fitonjana mba jerevy ihany le majinika e. Zay zany tena mba angatahana satria tena mafy miafy. Voatery mampihana ny fandrifana araka izany ireo mponina noho izay fiakaram-bidin'ny arina fandrehatra izay hono nambaran'ity mpivarotra tetsy Andotam-penaka ity. Hena mpividy dia ny vidiny aloha mitombo lasa 3 alina ny angalana anazy dia amin'ny 5,000 sy 3 alina. Anapoto mihitsy ny anamoramanga ny any mihitsy no miakatra be ny vidiny. Teo aloha izy 5,000 sy 4 alina dia 9,000 sy 4 alina fa zao izy efa 3 alina dia 3 alina angalana dia mety 5,000 sy 3 alina manomboka amin'ny 500 ny farany ambany zany. 500 ny farany ambany eto. Misolo ohatra ny vitsivitsy, ohatra ny lasa ny hena kokoa zany no mpividy ohatra ny teo aloha. Mety hoe fasahirana angamba. Mety izay angambany. Na ny hena aza ny vidin'ny arina fandrehatra eny amin'ireo mpamatsy izany ny fotony. Voatery mampiaka bidy ireo mpamongady noho ny faratsian'ny lalana sy ny falaviran'ny toerana akanan'ny vokatra raha ny fanazavana hatrany. Raha tokana alaina 3,000 sy 3 alina ny iray gony amin'ny arina fandrehatra teo aloha, ny hena ho 3 alina ariary izany ankehitriny. Na izany na tsy izany, marisarisa hatrany ireo mpividy noho ny fitotonga ny fahefa-mividin'ny malagasy. Tsy manafatra saribao isan'andro zay zany fa makany Manakara. Dia rehefa makany dia rehefa lany dia makandray 400. Indraindray raha ray volana arakaraka ny alan'iny. Mpivarotra dia pitaina. Mpivarotra charbon dia pitaina. Le izy aloha azo lazaina hoe nisy fidinany. Nisy fidinany be mihitsy zany ny vidina charbon ny apotony, ny fretsy ny ova. Dia raha teo aloha izy 3,000 sy 3 alina dia zao izy 3 alina zany ny atsinjarany. Dia 4,000 sy 4 alina mipaka maro. Tena iny aloha dia tena tsotra ny taloha tsony. Le pakapitaina zany taloha tena hoe maka ray isaka ray volana tapa-bolana. Misy olona raha misy maka ray isan-kerinandro. Fa amin'izao le pakamigony lasa ny hena be noho ny hena ohatran'ny hoe tsy matsampy zany le fahefan'le olona. Tsy ampy tsy lany koa le vola raisiny. Fotoana tokony ivadiana tsikelikely amin'ireo angovy miaro ny tontolo iainana ihany koa amin'izao fotoana izao. Etsy ankilany, tsy mbola ampy ny fanentanana sy mifandresihana ny malagasy hampiasa azy ireny. Vavaony toetry ny andro, tombana ny vadika rivo-doza ny alarobia ho avy izao ilay andro ratsy. Raha imaso avaratra andrefa na tsiranana amin'izao fotoana izao, hoy ny foibe famantarana ny mety ho toetry ny andro tamin'ity androany ity. Ny rivo-doza izay tsy ahina hiditra ny tanety rano vinavinatra any. Ahina ivadika rivo-doza ny alarobia ho avy izao ilay andro ratsy izay mbola raha imaso akaiky ao avaratra i Madagasikara amin'izao fotoana. Tao amin'ny 500 sy 700 kilometatra avaratra andrefa ny antsiranana no nisy ny foibe n'ity andro ratsy ity ny maraina teo, antony mampahazovana ny oram-baratra ny toerana. Na izany, ambanatra eto ny tombana ny amin'ny mety hidirana ity rivo-doza ity eto Madagasikara, hoy ny teo anivo ny foibe famantarana ny mety ho toetry ny andro androany. Raha ny tombatombana dia mety hivadika rivo-doza izy fa any amin'ny alarobia ihany, ny lalany kosa mianatsimo aloha zany dia avy eo mety anambana ny nosy ravavy any Komoro any zany ka amin'izay fotoan'izay dia ambany dia ambany aloha ny herintsika mety hidirany an-tanety eto Madagasikara zany raha izay tombana izay manoloana an'izay ihany koa dia
mety ambany ihany koa zany herintsika isina rotsakorana betsaka amin'ny faritry Sofia sy Diana izay misy ny fampitandremana amin'ny loko maitso amin'izao fotoana izao noho ny abetsahan'izay rotsakorana izay. Ankilany mahazovana ihany koa amin'izao fotoana ny varatra azy na ny rivotra mitsoka avy any atsimo atsinanana izay mitondra rotsakorana betsaka ao morontsiraka afovoany atsinanana sy avaratra atsinanana ny Madagasikara. Voakasika izany eo amin'ny faritra Isava, Analanjorofo, Ambatsoa ary ny faritra atsinanana. Malohany misy ny fampitandremana amin'ny loko mena noho ny abetsahan'ny rotsakorana izay miatra manomboka androany hatramin'ny alakamisy ho avy izao ho an'ireo faritra voalaza ireo. Mety maherin'ny 70 mm ny rotsakorana ao anatin'izay ka ahitana hatrany ny ponina anaraka tsy tapaka ny vaovao mahakasika ny toetriny ihany mazao azy, eo ihany koa ny toromarika izay omendreo manam-pahefana isa-tokony. Ny toetry ny androntsika amin'ny ankapobeny zany dia saika izay varatra azy izay aloha ny tena mibatoerana indrindra anioka hatramin'ny rapisoany vokatray zany dia somary malimalaka hatrany ny andro any avoatany sy ny ilany atsinanany nosy misy ny orana izay manatomo moa amin'ireo faritra mahazo ny fampitandremana. Ny alarobia sy alakamisy any ho any kosa ankilany no tombanana ho lefy izay varatra azy izay. Azo vana orian'izay ny tandrivon-drahona amin'ny tsitokotoko an'ny eto afovoantany sy ny any amin'ny tapany atsimo atsinanana ny Madagasikara. Anivelany n'olana teo anivo amin'ny parlemanta irakiana ny sabotsy lasa teo lalàna manasazy ireo homosexuel any antoerana lalàna izay manasazy 5 taona tranomaizina ireo olona mitovy fananahana tratra miaraka any antoerana amin'izao fotoana izao ny sazy anatin'ity lalàna ity izay tonga hatramin'ny fanamelohana ho faty rano fanazavana. Lany tamin'ny alalan'ny tsangadanana avy amin'ireo solombam-bahoaka irakiana ny lalàna manohitra ny zon'ireo LGBT ny faran'ny herinandro teo. Hatramin'ny androany tsy mbola nisy tao iraka ny lalàna manasazy mivantana ireo olona miaraka mitovy fananahana. Manomboka izao ho voasazy 10 hatramin'ny 12 taona an-tranomaizina ireo olona homosexuel na mitovy fananahana miaraka. Tsy azo atao ihany koa ny fanomezana avana ny fiarahan'ny olona mitovy fananahana izay ary miatra nisy azy midoboka amponjaka eritaona hatramin'ny 3 taona an-tranomaizina ireo olona miova fananahana na transgenre. Fanapa-kevitra izay isan'ny teraka resabe tany an-toerana ao ireo izay manohitra ny lalàna noho ny mahatany demokratika ny Irak, ao ireo izay miombo-kevitra amin'izany noho ity lalàna ity izay mifanaraka amin'ny finoana izy ireo. Mandany fiarahan'ny olona mitovy fananahana ny ankamaroany ireo irakiana. Raha ny fantatra, miafina ireo LGBT rehetra any an-toerana noho ny fihetsika mahery izay ataon'ny vondron'olona sasany. Ao ireo izay hiara-ny abibina toy ny fanolanana, famonoana sy herisetra samihafa. Nanaitra ireo mpiaro-ny zon'olombelona iraisam-pirenena maro ity lalàna izay nolaniana ity. Mampanahy ny fanapa-kevitra raha ny nambaran'i Washington ary mifanohitra amin'ny zon'olombelona izany raha ny faneho-kevitra ireo Royaume-Uni taoriany izay. Izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity n'aiza misy anao ankasitrahany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany manam-pitafa tompoko. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax vous a présenté Mivabo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.